Ny finoana kosa fotoan-dehibe ny eny amin'ny efitra mandravango fivavahana ny alahady ho avy zao rososina tokoa no fety ankalazaina mandritra izany. Toy ny fanao isan-taona manko dia ny alahady voalohany amin'ny volana desambra tahaka izao no fiombonam-bavakintsika taranaka sy fianakavian'ny fiangonana ao amin'ny efitra mandravango fivavahana. Ary fotoan-dehibe ny amin'ity taona ity satria mifanandrify amin'ny fanokafana ny fankalazantsika ny 520 amin'ny taona ny fiangonana. Izay indrona no antony hanaovana ny fanentanana satria amin'izany mahafotoan-dehibe azy zany dia miantso ny taranaka ny fianakaviana rehetra ny kristianina avy eo amin'ny efitra mandravango fivavahana izay miparitaka. Misy moa ny lasa lavidavitra, misy ny eto Antananarivo sy ny manodidina ihany mba ho tonga iombavaka isika amin'ny alahady zao. Tahaka ny mahazatra moa zany ny fampivavahantsika dia in-telo ny maraina, menina, valo sasany, amin'ny folo sasany. Dia mampiavaka azy toy ny isan-taona dia misy ilay rakitra alitara izay hitondrantsika nisandrify. Io moa zany dia amin'izany fankalazana izany jobily 520 amin'ny taona fiangonana dia io no entintsika natanteraka ny tsangam-bato. Tsy mamono tsangam-bato zany fa dia famotahantsika ny riana ao amin'ny fiangonana mba azahoan'ny vahoaka an'Andriamanitra miombombavaka sy manohy ny fitezana rehetra anatin'ny fiangonana. Ny tolakandro moa tahaka ny isan-taona misy ny fotoana iarahan'ny taranaka sy ny fianakaviana miompifaliana. Isaky ny taranaka sy ny fianakaviana misy ny anao hira, misy ny anao fijoroana vavolombelona, misy ny anao tantara satria fiangonana tantaram-piangonana angesahana dia hifandimby isika taranaka sy ny fianakaviana ka dia manao antso manentana atsika rehetrarehetra ry havana ho tonga amin'izany fotoan-dehibe izany alahady 7 desambra 2024 avy izao ao amin'ny efitra mandravangy fivavahana.